hoay amy mampanompon'Andriamanitra ay ny manotra ny arahaba ho anareo rehetra zay mpanaraka tsy tapaka amin'ny alalan'izao fandarana ato am'izao televisiona izao. Faly izahay ary inonay fa faly ajo anareo manaraka zao fandarana izao. Ka dia hoy aho hoe deo hivavaka isika dia aorina zay a hiaraky idiran'Andriamanitra isika. De rehefa vita fidiarana an'Andriamanitra de hoetiko aminareo indray ny tenin'Andriamanitra. Matoyka fa hiasan'ny tompo androany. Ndao ary hivavakytsika. Tompo Andriamanitra, Rainy malala, Rainy masina zay ny an-danitra. Misaotranao zahay ny amin'ny tombon'andro nomenao anay havelomana sy ainana retsehana. Misaotranao zahay fa tena tia anay ianao. Tena ho amponao ny fitiavana ny zanak'olombelona. Ka androany ireo zay mahita sy mandre mpanomponao mitondra ny afatra androany de azo famindrapo. Tena azo famonjena ary ho raisinao tanana ny fiainana. Ny mpanomponao zay tondra ny tenao hosoranao fanenao masina ka ny teny zay mbara de herin'Andriamanitra manasitrana, herin'Andriamanitra manafaka, herin'Andriamanitra mamonjy, herin'Andriamanitra mitay, herin'Andriamanitra mamonjy ny fanany tsiraray avy mba tsy ho very fanana ny fiainana mandrakizay. Misaotra ray eo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. De araky nambarako teo a de andoatsika hiaraka hideran'ny tompo, hiaraka mivonatra an'Andriamanitra. Raha ianao ny tonkiry de mba miray ianao tena mira amin'ny fonao rehetra. De aorinan'izay moa zany a de ambara amitsika ny tenin'Andriamanitra androany. Ka de samotain'Andriamanitra avokoa sika tsiraray avy tompoko. Never
satria jesosy mpanjaka ny voninahitra dia zao hoe nomeny voninahitra izay rehetra azy ny zanany zany mpandova azy dia zao mpandova ny voninahitra ihany koa ka ndao tsika mbola idera ilasintsika hoe amin'ny maraina izao ideranao amin'ny hariva mbola iderako anao ny androko rehetra ho voninahitra tsy asiko fetra ny fiderananao
Korakoraky mpandresao Kanada tanana mpandresitsika no Jesosy Kristy mendritsika raha idera ho azy itsindaka ho azy satria nandresy ny fasana sy fampatesana izy. Alleluia. Andriamanitra ary omena voninahitra izy satria lehibe sy tena lehibe ny fitiavan'Andriamanitra antsika zanak'olombelona. Mba dino tokoa nge hoe efa nanota tahaka ny Adama isika ary mihoatra no zay nataon'ny Adama seva azy ny nataontsika zanak'olombelona tateorina. Aza manamary teny ianao ary aza manohatra an'izany teny ambalako zany. Vokatry zany tonga teo amintsika zanak'olombelona ny ozina tahaka zay efa nahazo any Adama seva le olombelona no arian'Andriamanitra voalohany ka napetrany teto ambony tany. Lasa nanapaka ny fiainan'ny olona ny devoly ary manjaka arak'izay tiany mihitsy izy. Tsy tany alobe tany any izy no nanao an'izany fa manaka kehitriny ary mbola manao mihoatra aza izy am'izao vaninandro farany de avitsika izao. Fa ankoatran'izany lasa tafasaraka tamin'Andriamanitra isika zanak'olombelona tsy arak'ilay voman'Andriamanitra tany am-boalohany ny fiainatsika fa dia araky nambarako zay lasa tafasaraka tamin'Andriamanitra ny fiafaratsika. Ary zany rehetrarehetra zany no fototry ny olana mampahory ny olona am'izao vaninandro misy antsika izao. Marina zany teny ambarako aminareo zany ry havana malala. De zao ny zavatra tsapako malona zany olana mampahory zany dia hoy aho hoe miezaka mafy ny olona mamany olana mampahory fa ina zava-misy ny teo ihany no teo tsy miova. Ena hatramin'ny mpitondra azy miezaka mafy mamany olana mampahory eo amin'ny vahoaka fa saingy tsy mety tahavahoaka mihitsy. Ny mifanotra am'izany aza zava-misy miamafy sy miamafy sy miamafy hatrany lay olana mampahory ary miasarotra hatrany ny famahana an'le olana mampahory. Marina fa tsy hoe isika zanak'olombelona zay hiaran'le olana mampahory no azo lazaina hoe tsy mahay miala amin'ilay olana, tsy hoe ny mpitondra no tsy mahay, tsy atompoko asa mety hoe zay tokoa ka mahafijeritsika azy fa aoko fatatsika
fa marina be ty teniko ity lay vokatry ny fisarantsika tamin'Andriamanitra, vokatry lay fahotana, vokatry lay ozona, vokatry lay fanaratsy no mahatonga andreny olana mampahory zay tsy hita mihitsy zay fomba ialana aminy am'izao vaninandro misy atsika zao. Tsy vitsy amin'ny olona keny hoe fa diso fanantenana am'izao vaninandro zao diso fanantenana izy ary tsy manantena ny andresintsony satria efa mba natao tompoko zay azo natao amanan'le olana. Ony ny sasany zao nataonao, ony sasany zao nataonao, ony sasany zao ny lalana diavinao, fa dia indrisy fa dia tsy misy ny fiovana fa miamafy atranitrany fiseho le olana mampahory ary miasarotra atranitrany ny fomba entina mamahazy. Tsy fantatro fa mety anisan'ireo olona manana fiaina tahaka zany ianao zay mahita sy mandre ahy am'ty androany ity am'izao taona tiavitsika izao. Mety efa ela azy ianao no vesatra zany olana mampahory zany ary manakakitry ary efa kivy sy mamofo mihitsy anao araky nefa nambarako tery aloha. Riavanao ianareo zay mahita sy mandre ahy am'ty androany ity, zao vaovao mafady entiko anareo, afaka niova ny fiainanao ry-piaino malala. Possible ny vahan'ny olana mampahory mba tsy hoe ho aminao intsony manomboka am'ty androany ity. Miteny an'izany aho satria olana ara-panahy no ao ambadiky ny olana mampahory zay atrentsika zanak'olombelona io. Olana ara-panahy io ohatra am'izany nalaisanao valiny ny fahotana nataonao teo aloha. Zay zany le izy. Ohatra am'izany any ko toka olana mampahory anao ny ozona nilatsaka teo aminao satria ny zavatra tsy niety nampareron'Andriamanitra nataonao. Ohatra lasa nazy toerana teo aminao ny fanaratsy satria efa tafasaraka tamin'Andriamanitra ianao. Rehefa niala Andriamanitra de sosoka fanaratsy nakatoerana teo aminao ary ny fanaratsy tsy manafosafo na manampitamby na manomana fiainanao ho amin'ny tsara sanatria am'izany fa ny azy de ny ampahory anao mandritry ny androm-piainanao eto amboniny tany. Noho zany raha teo ho tafavoaka am'izao olana mampahory zao ianao na ianareo mpitondry de hoy aho hoe manapa-hevitra niverina amin'Andriamanitra satria araky nambarako tiary aloha olana ara-panahy io tompoko, olana ara-panahy io olana mampahory io. Ka de zay matoka am'teny hoe vaolana miverena amin'Andriamanitra ianao am'ty androandroany ity. Ary aza mangatakany fa zao de zao ihany de tapoany hevitrao mba tsy hitombony ny fatiatoka eo aminao, mba tsy sy ny fanenenana, tsy hoe rapitsy anao vao manapa-kevitra na amin'ny herinandro fa anio de anio, androany de androany am'izao ora sy fotoana andrenesanao ny afatra entiko izao. Tapoany hevitrao androany, tapoany hevitrao satria efa nanapa-kevitra talohanao ny tompo-Andriamanitra tsy toa fa amonjy antsika zanak'olombelona izy. Efa ela Andriamanitra no lobava an'izany tompoko. Efa nanapa-kevitra Andriamanitra fa amela ny elikotsika zanak'olombelona izy. Na inona fahotana nataotsika, na inona zavatra ratsy efa niainatsika teto ambony ty tany ity. Efa nanapa-kevitra Andriamanitra fa anafaka atsika am'ireo ozona, anafaka atsika am'ireo herin'ny fanaratsy zay mamatotra sy manageja. Zany no fanapa-kevitra Andriamanitra. Tsarovy tsara fa efa nanao dingana nge ny tompo-Andriamanitra tsy toa hoe efa nanao dingana lehibe mihitsy izy mba ho tanteraka eo amitsika zany fanapa-kevitra no raisin'Andriamanitra izany. Inona ho ianao ny fanapa-kevitra Andriamanitra tany aloha be tany?
zay mbola amarinina malaka kehitriny ony voalasan'ny baiboly jaona toko fatelo ty faina amby folo fa to zao no tiavan'andriamanitra zao tontolo zao zany hoe zao tontolo zao ny olombelona rehetra tsy misy avana na firenena vaizany ny aviny na firenena vaizany ny aviny dia samy no tiavin'andriamanitra daholo ka rehefa nitiavin'andriamanitra ny zanak'olombelona de noporifon'andriamanitra tamin'ny alalany zanan'ilay tokana atao hoe jesosy zanan'ilay tokana atao hoe jesosy nampidinina tety ambony tany de nomenatsika zanak'olombelona natolotra hoe ho atanatsika zanak'olombelona nitanjon'andriamanitra am'izany de hoe mba tsy very zay rehetra mino ny jesosy io zay rehetra mandray an'io jesosy io zay rehetra manana ny jesosy io ao anatiny fa kosa anana ny fiainana mandrakizay le izy ngery diavana malala tsy hoe olana mampahory iainatsika eto ambony ty tany ety ihany no akon'ilay atao hoe fisaratsika tamin'andriamanitra e tsy zay fotsiny fa fahaveresana mandrakizay tena hoe fahaveresana tsy manam-pataperana mandrakizay misy mifahoriana mandrakizay filasan'ny baiboly aza de hoe ary setroko fatezeran'andriamanitra de miakatra andro manalina tsy manam-pataperana ho an'izay very fa de sorana moa andriamanitra faraka nambarako teo a tena tiatsika andriamanitra tena tiatsika ny tompoandriamanitra tsy to ary noporofony tamin'ny alalany zanan'ilay tokana zay nampidiny tety ambony tany ary nomeny antsika zanak'olombelona zany jesosy zany araka voalasan'ny baiboly dia nanaiky nanolotra ny ainy ho faty teo ambony azo fijaliana andriamanitra mihitsy no nanomana azy mba ho faty eo ambony azo fijaliana din'andriamanitra tokavana am'izany de hoe amin'ny alalan'io fahafatesany jesosy eo ambony azo fijaliana io amin'ny alalan' zany no afan'andriamanitra mamoty atsika ho afaka amin'ny fahotana mamoty atsika ho afaka amin'ireo herina fanaratsy mampanota tantarain'ny baiboly any ihany ko fa dia nalatsaka ny rano jesosy tamin'izy naantona teo ambony azo fijaliana nitanjon'andriamanitra am'izany mba hafan'andriamanitra mamela ny elikotsika na eloka manao ahoana na eloka manao ahoana no hitan'andriamanitra eo amin'ny fiainatsika ary afan'andriamanitra mamitrana ny fihavanana zay farava teo amin'ny zanak'olombelona sy andriamanitra tena tiatsika nge ny tompoandriamanitra ry havana malaly tena tiatsika izy ary iverenako ndray hoe maty teo ambony azo fijaliana jesosy le nambarako tere amboalony nitondra fahotantsika rehetra fa ny anakiray faharoa ihany ko fanampony dia mba hafan'andriamanitra mitondra ny aretitsika rehetra de ny aretina zay mpampahory antsika zanak'olombelona zany rehetra hitra zany no ny aretan'i jesosy kristy teo ambony azo fijaliana maty ihany ko jesosy teo ambony azo fijaliana ina ihany ko satra tian'andriamanitra tokavina am'izany mba hafan'andriamanitra mandringana ny fanaratsy rehetra amy karazany na inona mba hafan'andriamanitra mandresy zato isanjato ny fanaratsy na inona karazany zany no voalaza ao am bokyny Hebreo toko faharoa andiny 5:4 io voasoratra io fitiavana lehibe taky zany riavana no efa nitiavan'andriamanitra antsika zanak'olombelona tena fitiavana lehibe tsy misy toy zany fa inao koa zany no tokony ataonao ho setra zany fitiavan'andriamanitra izany voalohany riavana miverena amin'andriamanitra ianao zay le tena lehibe indrindra miverena amin'andriamanitra ianao ary ataoviny divorce amy devoly ary aza manaraka ny toetrany sy fomba nitsony ianao aza mandray baiko avy any amin'ny mihitsy ianao dingana lehibe zay riavana za moa ny tenitery aloha hoe zao de zao ihany aza mangatakandro te amafisiko androany amafisiko am'izao oro zao miverena amin'andriamanitra ianao ary ataoviny divorce amy devoly ary aza manaraka ny toetrany sy fomba nitsony ianao ary aza mandray baiko avy any aminy ianao enina de atao hoe ohatra mba mety ohatra mba tsara ohatrany fa tsy mety
ohatrany fa tsy tsara efa hitanao sy nyainanao ny fiainana ratsy taminy anao ny famatra tamy devoly, taminy anao nanana toetrany, nanana fombany, nanaraka mibaikony ankehitriny satria ty anana fiainana vaovao ianao de tsotry satria tianao ho tanteraka aminao le fanapaikamitr'Andriamanitra ndraisany tany aloha de atsotry miverena amin'Andriamanitra ianao ho iao. Faharoa, minoa ianao fa ao am Jesosy no lalana hitondrana anao ho amin'ny fahasoavana be, de le fahasoavana mitondra fiovana. Na inona karazana fivavahana misy eto ambony ty tany ity ry havana dia fivavahana tsy mahova olona. Na inona ataoko hoe fampianarana, fananarana, fanitsiana amin'ny lafiny fivavahana misy eto ambony tany, ny zava-marina dia tsy mahova olona, tsy mahova toetran'ny olona, tsy mahova ny fomba fanaon'ny olona. Fa kosa ny fivavahana zay mifototra amin'ny finoana Jesosy Kristy, fa Jesosy no lalana no men'Andriamanitra atsika ho lalana ahasoa ny fiainatsika ankehitriny sy ny ho avy rehetra. Ny finoana an Jesosy no lalana hitondratsika ho amin'ny fahasoavana lehibe ary fahasoavana tena mitondra fiovana, mitondra fanovana. Na de ny tenako zo azy ry afana malala tena nampitola gagany nanekeko hoe andeha mba hivavaka, andeha mba andray an Jesosy, andeha mba hanompo an Jesosy. Fantatro ny toetrako fahiny, fantatro ny zavatra niainako fahiny, fantatro ny toetsaiko fahiny, tena lavitra tanteraka zany resaka fivavahana zany. Fa tsy naposiko ry havana, fa tamin'ny andro anankiray rehefa nangilatsofina tamin'ny toroteny nataony olona de nino a Jesosy ary tsy hoe nino fa nanapa-kevitra hoe andeha mba hiaraka amindretolondreto gaga ry havana. Fa tamin'iny andro iny any de tena isy fiovana be mihitsy ny fiainako, ary zay fiovana zay no tian'Andriamanitra inonao hoe afaka no tanteraka eo aminao androany de androany, androany de androany. Fa telo ekeo Jesosy ary ome toerana ao anatinao izy. Tsaro fa ny fisian'i Jesosy monina sy mitoetra ao anatinao no misarika an'Andriamanitra amonjy ny fanahinao mba tonga amin'ny fanahinao tsy ho very fanana ny fiaina mandrakizay. Isika olombelona io matsy dia ahoanareo fomba lazako azy tena aina fanahy, ary le fanahinao dia ovonjen'Andriamanitra, raisin'Andriamanitra tanana, ary tsy vita zany fa ho averan'Andriamanitra eroka rehefa tafiditra sy tafatoetra ao anatinao Jesosy Kristy. Tsaroa fa mifisian'i Jesosy monina sy mitoetra ao anatinao ihany koa no misarika an'Andriamanitra anafaka anao am'ireo ozina sy ny heriny, ary anafaka anao am'ireo fanaratsy sy ny heriny ihany koa. Zao ny programan'Andriamanitra, ny fomba fiasany mba tonga zany ho tanteraka. Tamin'ny fotoan'andro nanomboana Jesosy teo ambony hazo fijaliana, teo Andriamanitra no nampitondra ozina an Jesosy. Nasain'Andriamanitra netiny Jesosy avokoa ny ozina mpazony olona. Zany no voalaza amin'ny Baiboly tany am-boalohany, hoy ny voasoratra vao ozina zay rehetra miantona ambony hazo. Tany am-boalohany ohatrany tsy azon'olona olona angambany hoe inona reny tena dika zany teny zany. Fa rehefa tonga tety ambony tany Jesosy ka nantona teo ambony hazo fijaliana lovonona teo, de teo no vao fantatry ny olona hoe zay le teny voalaza tany aloha be tany, hoe vao ozina zay miantona eo ambony hazo. Zany hoe nataon'Andriamanitra tonga ozina Jesosy, ka na iza niza mino an Jesosy, resiratrany am Jesosy, ary ndrindrindrindra nandray an Jesosy, mana Jesosy ao anatiny, de misy herin'Andriamanitra anafaka zany olo zany am'le ozina zay fa latsaka taminy
vokatry ny zavatra ratsy nataony teo mason'Andriamanitra. De nitovy am'izany ako tamy Jesosy maty teo ambony hazo fijaliana, efa nambarako teo le izy. Ino no nentin'Andriamanitra nandringana sy nandresy ny rehetra ananany devoly. Ka ny olona zany rehefa mino a Jesosy, manana Jesosy ao anaty, dia ho tonga eo aminy ny herin'Andriamanitra manafaka azy amin'io herina devoly mamatotra sy manageja azy io. Ry havana averiko indray fa ny fahotana, ny fisarana tamin'Andriamanitra, ny ozina, ny fanaratsy, zany rehetrarehetrany no ao ambadiky reny olana mampahory reny. Ka rehefa reny foana tsy eo aminao intsony, de mitsombadika ny tantaram-piainanao. Tena mitsombadika le fiainana ao anatin'ny fahoriana iny, lasa fiainana ao anatin'ny fifaliana. Amin'ny anaran'i Jesosy ho tanteraka eo amin'ny fiainanao ane zany ry havana malala zay mahita sy mandray ahy am'ty androany ity. Tena possible toka olom-baovao ianao androany tompoko, raha ekenao, raha raisinao retorevitra efa nomeko anao reo. Possible ny anana fiainana mandresy ianao androany raha ohatra ka ekenao sy raisinao retorevitra nomeko anao reo. Oa, efa natsapa famarina zany teo amin'ny fiainako aho, ary mbola matsapa famarina zany malaka ankehitriny. Tsy ray tsy roa tsy telo reo olona zay fa hitako fa nanany tantara zay tena mampahonena tokoa teo aloha, fa ankehitriny rehefa nanaiky an Jesosy izy, rehefa nandray an Jesosy izy, araka retorevitra nomeko azy reny no miainany, de niova tantaram-piainana, tena niova arabaky teny, tena hoe tonga fiainana vaovao. Lasa ny tantara ratsy teo aloha, io voasoratra io, Korintana 2:10-12, koa raha misy olona ho am Kristy, raha misy olona tonga ho am Jesosy Kristy, dia tonga olom-baovao izy. Lasa mandray fiovana be mihitsy ny fiainana, misy fanovana magaga ny fiainana. Lasa ny zavatra ratsy teo aloha, fa indro tonga vaovao ireo ho ny volasan'ny Baiboly. Amin'ny anaran'i Jesosy, raha mino anao, raha manaiky anao, raha mandray an'izany tena mbarako zany anao, ho tanteraka aminao ane zany androany de androany. Izy zavatra iovane io amin'ny fiainanao, iovane tantaram-piainanao, iova daholo hatramin'ny ao amin'ny tokantranonao ao. Possible ho am'izany ny fiainanao ry havana malala. Farany, aoriana zao fanapaha-kevitrao, araky retorevitra nomeko anao reo, dia ho raisinay amampanompon'Andriamanitra anay indray ny fanapaha-kevitra manokana, arak'izay fa tondran'Andriamanitra anay. Ivavako anareo zahay, ina nataonay am'izany, ho tapanay ny ozina, ho fananay ny herin'ireo olana nentin'ny ozina. Fa meno angely izy ry havana malala fa sao de tsy azonareo hoe efa nentin'i Jesosy ny ozina. Zay zany voasoratra tamin'izy voaomby teo ambony hazo fijaliana. De mila mino an'izany sy manaiky famarina an'izany ianao. De ny ataonay zany aveo rehefa mino an'izany ianao, manaiky famarina an'izany, de mivavaka ao anao zahay, manapaka le ozina, manafoana reo zavatra ratsy nentin'ny ozina. De aveo Andriamanitra no miasa amin'ny alala zay vavaka ataonay zay, de indro fa ho afaka tokoa ianao. Tsy efa fa tahaka zany iko ny aretiny. Ahoana volasa Baiboly, le nambarako tamin'ny aroa tery aloha, tamin'ny alalany fahafatesany Jesosy teo ambony hazo fijaliana, satria nokapohana izy, notorotoroana izy, tsy nisy nafantarana azy olona intsony no ny faminaniana. Tamin'ny alalan'izany no nitondrany Jesosy, no nasain'Andriamanitra nentin'i Jesosy ny aretina mpahazo antsika zanak'olombelona. De ny andrasan'Andriamanitra de nitsika mino an Jesosy, mino fa efa nentin'i Jesosy ny aretina, de tsy mijandratreo anefa. Misy aloha ny aretina vetrato de miany, tonga de miany, efa natsapa zany teo fiainako efa nety olona be dia be ny jorova volombelona,
voanino izy hoe efa netiny jesosy ny aretina tonga de sitrana fa misy kosa karazana aretina mila fametra-tanana, mila vavaka manokana, mila fanosorana diloilo. Zany no naantona tonga jesosy namebaika hoe sitrano marary. Aoka metra-tanana marary anareo ho jesosy mba ho sitrany marary. Zany matonga baiboly mamebaika hoe raha misy marary eo aminareo aoka izy ampiantso lo olon'ny fiangonana, ary lo olon'ny fiangonana anosotra diloilo azy amin'ny anaran'i jesosy sady vavaka ho azy de ho avelan'andriamanitra ny eloka vitana ary ho sitrany izy aorenan'iny fansorana diloilo sy ny vavaka zay atao mpanompon'andriamanitra azy. Mino fa azonao zany zay tsy maintsy atao mivavaka ho an'ny marary na de fa netin'i jesosy ary ny aretina de amafisiko hoe tsy maintsy tapana ihany ko ny ozina na de fa netin'i jesosy ary ny ozina. De mitovy tsisy valaka am'izany tsy maintsy roana ny fany ratsy zany ihany ko asa andraikitra zany ekin'andriamanitra aminay manafaka ny olona azo ny herin'ny demoni. Efa nomena anay fahefana, efa mena mpanompon'andriamanitra fahefana mazava ny teny nataon'i jesosy lioka toko fafolo nandeha fahasembyfolo io voasoratra io indro efa nomeko anareo ny fahefana ny hery entinareo mandresy ny heretrina na fahavalo, entinareo manitsaka mainko, manitsaka mena rano ary tsy isa-paninanareo zany rehefa manao zay etsika zay anareo fa ny fanay masina anamarina ny etsika zay ho ataonareo, anamarina ny fahefana zay fanomena anareo. De zay andraikitra zay zany no raisinay rehefa vonina anao ninandray andreo torevitra maro zay nomenay anao teo. Tongako ny fiangonana RHEFI Androndrakely mba afanareo miona aminay, mba afanay mivavaka ho anareo, mba afanay manorevitra anareo. Ny azona iatoka ry havana zao ny androm-pamonjena, zao ny androm-pakasitrahana, zao ny fotoanan'andriamanitra te hamonjy ny fanahinao andriamanitra, te hanafaka anao fahotana izy, te mena ny eloko rehetra izy, te hamonjy anao afaka amin'ny herina ozina izy, te hamonjy anao afaka amin'ny herin'ny fanaratsy izy, ary te anala andreo olana zay nampahory anao hatram'izay ny tompo andriamanitra. Miandry anao anapa-kevitra ny tompo ankehitriny. Do hivavaka tsika, aondra ny lohanao, raha afaka mandoalika anao de mandoaly, fa na de misy ary ny ela tany amiko sy aminareo de ny herin'andriamanitra manafaka afaka lo tonga any aminareo any. Eo mpandoliana apetrao eo fonao tananao fa hivavaka tsika. Tompo andriamanitra, rilay tsy miova masan'io ary mandrakizay misaotra ary makasitraka anao zahay fa tsara indrindry anao. Misaotra ny am'izao fitondrana sy fitantanana fitondranao ahy andro an'izao, ary misaotra ny amin'ny fahafahako nanambarana ny sitraponao tamin'ny olona zay nahita sy nandray anay tamin'ity androandroany ity. Amin'ny anaran'i Jesosy omenao famelan-keloka ny olona rehetra, hovonjenao ny fanahy ny olona rehetra, de re olona zay tapa-kevitra nandray ny fitiavanao, nandray an'i Jesosy, name toerana Jesosy. Ataonao tanterako fiainana ny famonjena ny fanahy, ny famelan-keloka ho andre olona zay tapa-kevitra ny anao divorsa tamin'ny devoly, tapa-kevitra tsy andeha araka toetra ny devoly, na andeha araka fomba ny devoly, na andray baika avy amin'ny devoly. Reo zay misy herina ozina kosa sy herina fanaratsy avotana manokana amin'ny anaran'i Jesosy izy. Didina ny ozina, tapahana, fohanana amin'ny anaran'i Jesosy, roana ny fanaratsy, miala zao de zao amin'ny anaran'i Jesosy. Tompo andriamanitra, natao voavonjy, natao afaka re olona tsiraray avy zay nanapa-kevitra tamin'ity androandroany ity mba ho anao andriamanitra. Iova ny tantara-piainana satria izy fanovana, izy fanamboarana magaga ho ataonao androany noho ny am' Jesosy Kristy zay faneken'izy ireo ho tompony sy mpamonjy azy. Tsofoko rano ahitany mamy indrindra miaraka am' Jesosy ny olona rehetra. Mifolona aminao ihany ko aho ho an'izao firenena malagasy, ho an'izao vahoaka malagasy zao, ny famindram-ponao ane ho am'ty Madagasikara ety. Tsy kivy zay mpanomponao ny manao vavaka fifonana ho an'ny Madagasikara, ho an'ny vahoaka malagasy, satria ny vavaka nataonay efa heninao, ary ny vavaka mbola ho ataonay de mbola hoenonao, ary Madagasikara lasa an' Jesosy Kristy, ary Jesosy Kristy lasa
any Madagasikara. De raina mandrakizay ny anaranao ry Andriamanitra tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy naonaovana izany vavaka izany. Sitrana avokoa ny marary rehetra, sitrana avokoa ny marary rehetra, sitrana avokoa ny marary rehetra. Misaotra Tompo, amen. Zay zany ny afatra nentina ho antsika tamin'ity androandroany ity. Efa nitaonanareo mba ho avy hamonjy fotoam-pivavahana taonay fiangonana RHEFI Androndrakely. Inoko fahasoanao zany. Io voasoratra io ny fandaran'ny fotoam-pivavahana rehetra ataonay ao. Ny ore zay isin'ny fotoam-pivavahana ka dia tongava tompoko. Rasoa, raha fahasoavana ho antsika tsirairay avy tompoko amin'ny manaraka indray.